Mitoy ny ezaka fampiroboroboana ny fambolena biolojika eto anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny rafitra système participatif de garantie na SPG bio. Nisy ny iraka fanaraha-maso natao tany amin'ny faritra Vakinankaratra sy Analamanga ny 2020 ka hatramin'ny 2020 Jona 2020 niarahana tamin'ny FAO sy ny GSDM. Tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny fifanarahana eo amin'ny FAO sy ny GSDM izany izay mikendry ny fanamafisana ny famokarana ara-biolojika sy maharitra eto amin'ny firenena. Ny tanjon'ity iraka ity dia ny anarahana akaiky ny fandrosoan'ny ezaka ao anatin'ireo faritra nampiarana ny SPG bio, indrindra ny hijerenan'ny vokatra anombanana ny fandrosoana ara-teknika ary hamantarana ireo sakana mbola sedrain'ireo mpamokatra biolojika. Hatreto aloha araka izay fidinana ifotony izay dia hita fa tena mazoto ireo tantsaha ary voafehan'zareo tanteraka le boky nandraikitra biolojika na le cahier de charge biolojika. Mila tohana kely izy fa efa voafehany tanteraka le izy na dia misy olana kely ary indraindray eny ohatra tsy fahampiany rano sy ny sisa. Afaka misedra mihitsy eny anatiny ny tantsaha eto izany mivarotra vokatra biolojika ho an'ny mpanjifa malagasy. Nandritra ny fitsidihana dia nihaona tamin'ireo tantsaha sy ireo fikambanan'ny mpamokatra ary ireo rafitra eny atoerana ny ekipan'ny miasa FAO sy GSDM. Amin'izao moa zany antsika ao anatin'ity hetsika lehibe izay rahana amin'ny GSDM aty dia miaraka ministera izay miaraka koa zany anatin'ny FAO ao anatin'ilay fandehanantsika makany amin'ny resaka certification bio. Dia tena zava-dehibe mihitsy zany efa andalana zany eo amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo vondrona tantsaha any amin'ny toerana izay iasana dia irariana zany mba ho tanteraka sy ho tonga soamantsara zany zay amin'izay zany le vokatra mba hanana ny lanjany eo amin'ny sehatra mahavokatra azy zay zany mba tena hoe hanana ny vidiny araka ny tokony zany anivon'ny tantsaha. Fa ny faharoa manaraka an'izay koa zany dia ny atenivon'ny Caritas ilay vokatra izay efa certifié bio zany jus de pomme andresantsika teo amin'izay zany totosa tsara zany le tsy maintsy miaraka zany ilay vokatra avy any fotony. Zany hoe rehefa may tsara ny vokatra ny tantsaha, may tsara ihany koa zany lalam-barotra sy ny tsenan'ilay paoma dia afaka mijery an'ilay lazaina teo zany le ndresahana hoe hifampizarana zany dia tsara kokoa zany amin'izay ny tombony azony na aty amin'ny tantsaha na amin'ny Caritas satria tsy maintsy miaraka mandeha zany ireo amin'ny varotra izay atao mba hampandroso miaraka ao anatin'ilay fiarahana miaraka amin'ny tantsaha sy ny Caritas Antsirabe zay. Nisy ny fifanankalozana amin'ny vantana na ahafahana nahafantatra ny tena zava-misy eny an-tsaha, ny filan'ny mpamokatra ary ireo fanitsiana ilaina hanatsarana ny rafitra SPG manaraka ny fenitra ny boky nandraikitra nasionaly bio. Taloha izay dia efa niaina tamin'ny alalan'ny hoe famokarana nentim-paharazana. Fa amin'izao kosa dia efa manomboka misehatra amin'ity resaka biolojika ity ary hita fa misy tombony mitaha amin'ilay famokarana nahazatra teo aloha satria ny masokarena ohatra mba miaina nefa ny vidim-bokatra mba tsaratsara kokoa tamin'ny conventionnel. Ny mpikambana efa maro ihany koa no mba miditra amin'ny lalan'ity bio ity satria efa resy lahatra no fahitana an'ilay fahazoana tombony amin'ny fanaovana an'ilay SPG bio. Maro anatin'ny fikambanana no efa mieritreritra fa hanitatra tahaka izao ataona izao koa amin'ny fanatanterahana n'ity karazana famokarana bio ity. Ny fambolena biolojika dia fomba famokarana miorina amin'ny voajanahary, tsy mampiasa zezika na fanafody simika. Izy io dia miaro ny tontolo iainana sady manome sakafo ara-pahasalamana ho an'ny mpanjifa. Tao amin'ny kaominina Manandona, faritra Vakinankaratra dia anisan'ny vokatra ambolena ny paoma, voatabia, karaoty ary legioma isan-karazany. Raha oharina amin'ny fambolena mahazatra dia hita fa mihena ny fandaniana amin'ny famokarana ary mitombo ny lanjan'ny vokatra eny an-tsena. Noho ireo tombon'ireo dia maro ireo tantsaha no misafidy ny hiroso amin'ny fambolena bio satria manatsara ny fidiram-bola sy ny farim-piainana izany. Mihamaro ny mpanjifa mitady vokatra madio, azo antoka ary voamarina izay manampy amin'ny fanamafisana ny lalam-barotra ho an'ny tantsaha eto anatiny.
Akora fototra raha ampiasana amin'izy marina fa somary manahirakirana kely dia manao azy fa rehefa zatra miaina ao anatin'ilay izany dia tsy dia manana sarotra ihany ny fanatanterahana ao ihany koa moa izany manampy anay ny zezika kakana izany hitanan'ilay amokarana eo amin'ilay mahabio azy dia mampiasa izay ranon-tsezika izany amin'ilay fambolena dia hita hoe tsara ihany koa izany dia izy rehefa mitambatra izany ireo akora ireo ampiasana amin'ilay volo dia tena malasa lavitra no misy zezo-bazaha dia eo izany dia hoe hamokatra bio hoe izany hoe sakafo tsisy simika izany nentinay satria hitanay aty amin'ny toerana aty izany dia efa aty toerana izany dia efa be dia be ny olona mitady an'ilay vokatra bio izany satria tena hita hoe lafo ny vidiny dia izany izany hanatsarana izy satria raha mahavokatra bio izany izay dia lasa avy sasaka ny misy simika izany amin'ny vidiny amin'izao dia mba nitanjona izany mba hoe mba hiakatra ny faharim-piainana amin'izay fambolena bio izay. Tao amin'ny komuna Sambaina, distrika Manjakandriana, faritra Analamanga dia notsidihana ireo mpamokatra mamy tantely biolojika. Mamokatra mamy tantely novokarina tamin'ny alalan'ilay hoe SPG, système de garantie participatif ho vokatra bio manaraka ny cahier de charge malagasy dia amidy eto amin'ny tsena anatiny ihany. Inona moa izany ilay hoe maha-bio anazy? Ny tontolo ipetrahany aloha miataka 3 km amin'ny toerana mety ahitana voly nampiasaina zezika simika. Fiompiana tantely tsy ampiasaina mihitsy fanafody simika na zavatra mety hifandraindray amin'izay. Vokatra atao aminay zany tsisy traitement fa extraction dia miala ao anaty extraction tonga dia atao mise en bocal dia tonga dia amidy eny an-tsena. Tsisy traitement hoe humidificateur na izany hoe tonga dia vokatra direct naturel bio zany. Amin'ny resaka hoe finanana azy indray ny vokatra ety aminay zany tsy manana izay karazana mamy tantely hafa fa mamy tantely azo avy amin'ny kininina na ilay hoe miel d'eucalyptus izay ihany misy ety. Io miel io anisan'ny tsara fofona sy tsara tsiro, tombotsoa azo avy amin'ny finanana mamy tantely. Ny mamy tantely dia anisan'ny manasitrana fery anaty mampiasa tsara ny vavony, mitondra hery fiarovana be dia be. Tao aorian'ny iraka dia nisy ny famitindana sy ny tolo-kevitra natao mba hanafainganana ny fanatanterahana asa mbola miandry. Ny sampandrarana firenena mitambana moa izany izay misahana ny sakafo sy ny famokarana azy na ny fahoa dia amin'ity diantsika indray manotoraka ity dia manao ny resaka fizoina ny fanatanterahana ataontsika an'ilay hoe fametrahana an'ilay SPG biolojika. Asan'ny niaraka tamin'ny ministera moa io ny fambolena nanomboka tamin'ny afa tamin'ny 2021 efa anatina fanatanterahana moa izany tsika amin'izao fotoana izao. Fanatanterahana takany ahoana moa izany rehefa miaraka amin'ny tantsazana tsika izao mampiatra an'ilay cahier de charge dia mametraka an'ilay SPG ety amin'ny faritra dia manao ny fampiarana rehetra amin'ny fambolena sy ny famokarana. Ny toerana entina efa moa izany dia mizara anankitelo lehibe. Anankiray voalohany moa izany dia tamin'ny fametrahana ara-teknika fanaovana ny fametrantsika an'ilay lalàna sy ilay cahier de charge zany. Indrindra moa izany ilay cahier de charge ny tena ataon'ny FAO mba ampiasain'ny tsirairay avy. Dia ny faharoa dia fametrahana ny teknisianina miaraka amin'ny GSDM tsika izao dia misy teknisianina ny FAO koa izany efa asany aka tamin'ny 2024 ilay fanaovana ny tohana aty amin'ny Tatsa. Dia ny fahatelo moa izany dia ny tohana mahakasika ny anam-pamokarana zany sy fitaovana majinika hoentina mba ampiasaina an'ilay ataontsika hoe ety amin'ny trano Tatsa zany miatrika an'ilay fanaovana an'ilay voly ara-biolojika. Ny tena tanjona moa izany raha fehezina dia hoe mampiasa an'ilay fenitra biolojika mba afaka mihinana an'izany tokantrano malagasy zany amin'ny resaka biolojika. Dia ny faharoa fampiakarana ny velotena n'ilay zareo Tatsa mpamokatra hitantsika ireo zany dia izay zany tena tanjona tany satria misy makany amin'ny taontsika hoe varitra koa zany resahantsika. No mafisina ireo filana fanohanana fanampiny, ireo fanitsiana ilaina ary ireo sehatra azo anatsarana ny fiarah-miasa. Ity iraka ity dia manamafy fa fitaovana lehibe ny SPG bio amin'ny fanamafisana ny fambolena biolojika eto Madagasikara. Mampisy fanantenana ihany no hoe ivoarany raha ohatra ka voarany atsakany sy andavany ny zavatra natao taminy, izany hoe ny fampiofanana sy ny cahier de charge izay manaraka ny fepetra mahatonga an'ilay izy ho bio tanteraka. Ny zavatra irina fotsiny dia ny hoe mba isian'ny ezaka vitrika ho an'ilay mpikambana tsirairay aty amin'ny toerana aty sy mba hivelarany satria zareo manana araka ny efa nitsidihana teo dia manana fitaovana zareo mpanodonana an'ilay izy. Ka raha tany ity ka tsy ho ampy ny vokatra ho vokarina nefa ny fitaovana fanodonana raha ny fahitana azy raitra dia anjary andeha ila ihany ilay izy dia manjary tsy ho fena
ny zavatra atao. Tsika mbola manana velaran-tany be azo anaovana izany hetsika izany dia isaorana ny vitropohan'ny zareo reo amin'ny fanaovana izany asa izany. Ny tanjona dia tsotra e. Tsy ho tantsaha mahantra intsony ny tantsaha malagasy fa ho tantsaha manan-karena. Tsy tonga amin'izay nefa izy raha tsy misy an'izao tatsoroka atao izao sy ny ezaka izay tsy maintsy ho tanterahany eo amin'ny asa ataony. Nandritra ny fidinana ifotony dia nijerena ireo fampiarana, ireo teknika anampitaina nandritra ny fiofanana nomeny GSDM ary no hamafisina ny fanohanana ireo mpamokatra amin'ny fanatsarana ny famokarana sy ny fampivelarana ny sehatrasana. Nisy ny formation atao mahakasika ny SPG sy ny agriculture biolojika ny tena ampianarana zareo dia ny fahafahana hoe ahoana ny fomba hitazomana ny kalitao sy ny hoe ahoana no hametrahana an'ireo fahafahana manara-maso na le traçabilité. Izay moa zany no asa rehefa manana kahie nareo amin'izao sa manana kahie dia efa nisy ny kahie ny fifatatra amin'izay fa ny zahantsika natsaraina kokoa zany mba hoe isaky le karazam-boly no anaovana azy fa ny anjareo zany kahie fandraisana soratra ny zava-misy rehetra tao amin'ity jardin de Castille ataony fa natolotra hevitra hoe isaky le karazam-boly atao dia amin'izay fotoan'izay moramora koa manara-maso hoe inona no mety tsy fetezana atao anatin'ilay izy na inona no lafitsarany tamin'ilay asa natao isaky ny karazam-boly ataondry zareo. Araka ny fanentanana sy ny fiofanana izay natao ary rehefa nidina ifotony nijery an'ireo fampiarana izay nataon'ireo tantsaha dia hita fa voarain'izy ireo ary ampiariny eny amin'ny vala izay efa natokana ho amin'izany ny fanatanterahana ny fambolena biolojika. Ary amin'izao fotoan'izao izy ireo dia efa mijery sahady ny fahafahana manitatra sahady amin'ireo zavatra efa ataony sy hijery sahady ireo izay mety ho lalam-barotra ankoatran'izay vokariny hoaniny eto an-toerana sy ahafahany manitatra ny tsena ihany koa izay rahana amin'ireo mpiara-miombona antoka rehetra. Manamafy izany fa mitondra vokatra ny fiaraha-miasan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fahaleovantena ara-tsakafo, ny FAO ary ny GSDM ny vokatra hiteny ifotony. Ankoatra ny fanatsarana ny fomba famokarana dia misokatra tsikelikely ihany koa ny fahafahana hanitahana ny velaran-tany volena sy ny tsenam-barotra. Izany rehetra izany dia mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fambolena maharitra sy ny fanatanterahana ny fahaleovantena ara-tsakafo eto Madagasikara.